Faly miarabantsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako ary manona fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankohonanao. Ampifaliana trany ihany koa ny arahako amintsika amin'ny alalan'izao vavaka sy fampahirezana izao ary nizarako aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia hijeritsika ny sakana fahatelo dia mifanompontsampy izany. Alohany andraisantsika izany ary dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao tokoa izay iray tsara indrindra ny amin'izao tompo-taona lehibe izay omena ho anay izao. Misaotra satria no fahasoavanao, famindraponao no tsy nalandritra anay ary izany no mbola hitaomana ho anay andrenesanay anao ka dia ampandreneso anao ary ansofim-panahinay ary aoka ianao tompo no ampiraiky tapisaka ny teny izay omena ho anay amin'ity androany ity mba tena hiainanay, mba hivelomanay, mba nanatahotra sy ovitra lehibe ny amin'ny teninao izay ary aoka mba hitondra fahalalana sy fitombona ho anay izany ary fahatahorana tompo eo anatrehanao ka dia aoka ianao fanahy masina nanokatra ny sainay hatakaranay sy halalanay ny hevitry ny soratra masina rehetra izay omena ho anay amin'ity androany ity ary ny tenako ihany koa dia miantehitra amin'ny fahasoavanao satria fahasoavanao no ahafahako miteny eto ka dia omeo anay ny lelany efa mahay mba ahaizako manambara sy miteny ny teninao araka ny sitraponao dia ny fahefanao irery ihany any Jesosy no ka hanapaka fena eto ary amin'ny anaranao no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Amen. Ny sakana fahatelo dia ny fanompontsampy ary fampatsiahivana kely araka ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Korintiana voalohany toko 4:7 ka hatramin'ny 12 dia ahitantsika karazana sakana fotsy izay tsy ahafahan'ny olona mandova fa araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny Baiboly dia mbola maro ihany koa ireo sakana izay mety tsy ahafahan'ny olona mandova araka ny voalazan'Andriamanitra. Amin'ity androany ity ara dia hiditra avy hatrany ny amin'ny atao hoe fanompontsampy. Ny voalohany indrindra aloha dia ny hoe ny sampy dia andriamanikafa izay ivavahan'ny olona, andriamanitra tsy izy izay ivavahan'ny olona. Tahaka ny hoe izao sy anao izay manompo an'i Kristy Jesosy dia mivavaka aminy, mitoky aminazy ary miankohoka aminy. Dia tahaka izany koa izay olona antsoina hoe manompo sampy dia olona mivavaka amin'ny sampy, olona miankohoka amin'ny sampy, izany hoe miankohoka amin'ny Andriamanitra tsy izy andriamanikafa, olona mivavaka amin'Andriamanikafa ary mitoky amin'Andriamanikafa. Mieritreritra izy fa izany no afaka mamonjy azy, mieritreritra izy fa izany no afaka mahafaka azy. Amen. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra dia ny Andriamanitra ny firenena raha makintsika ato amin'ny Salamy 9:9 dia ny 15 sy tantara voalohany toko 9:10 dia ny 9:20 dia hoe fa ny Andriamanitra ny firenena rehetra dia tsy tsinona fa Jehovah no nanao ny lanitra. Fa ny Andriamanitra ny firenena rehetra dia tsy tsinona fa Jehovah no nanao ny lanitra. Tokana irery ihany ny Andriamanitra izay tokony hivavahan'ny olona dia Jehovah Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany. Izy no nahary izao rehetrarehetra izao, izy no mpamorona ary izy no tokony hiankofan'ny olona. Niza izay rehetra maka saina amin'ny tapa-kazony, niza izay rehetrarehetra miankohoka amin'ny sarivongana, niza izay rehetrarehetra mitoky amin'ny zavatra hafa akoatra ny fitokiny amin'i Jesosy Kristy dia antsoina hoe olona manompo sampy, olona mivavaka amin'ny Andriamanikafa, Andriamanitra tsy izy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa manana sofina fa tsy mandre, manana maso fa tsy mahita, manana tanana fa tsy afaka miasa, tsy manana hery afaka hamonjy ny olona fa ny tompony hery lehibe dia Andriamanitra irery ihany. Ny afaka mamonjy anao dia Jesosy Kristy irery ihany.
ary mampalahelo dia hoe na ny kristianina dia mbola betsaka ny voatoanan'izany, mbola betsaka ny mijangajanga amin'Andriamanitra, izany hoe mijangajanga ara-panahy manompo an Kristy Jesosy izy, fa mbola lasa izy manantona mpanao fanafody gasy, mbola lasa izy manantona mpanandro, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ireny rehetrarehetra ireny dia miendrika mifanompontsampy avokoa. Niza izay mbola itokian'ny olona na antenain'ny olona fa afaka mamonjy azy akoatran'i Jesosy Kristy dia fanompontsampy izany eo anatrehan'Andriamanitra. Arovakitsika ny ato amin'ny Deutéronomie 20:10 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeh ny zanalahy na ny zanavavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masim-bava, na mpanadina manao azy ho tsindrian-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetany eo mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany. Amen. Eto Andriamanitra dia manambara hoe aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanalahy na ny zanavavy hamaky ny afo. Eto dia mampafantatra hoe niza izay rehetra mety manao sorona ny zanalahy na sorona ny zanavavy dia manompo sampy. Ireo rehetra iendrika ireo zavatra hita amin'ny masonao ireo, na mpanao sikidy, na mpanandro, na mpanana ody dia endrika fanompo-tsampy daholo ireo, endrika fanompon'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy izy ireo. Ary izay rehetra manao izany ozy izy Andriamanitra dia manao fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra, eo mason'Andriamanitra. Niza izay rehetra mpanadina izay manao azy ho tsindrian-javatra, niza izay mpanontany amin'ny maty, ary araka ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Hosea 4:12 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny oloko dia mila saina mitapaka azy noho i Andriamanitra. Ny zavatra mampalahelo dia hoe ny olon'Andriamanitra, ny olona izay efa natsoin'Andriamanitra ho amin'ny anarany, ny olona izay efa mahalala an'Andriamanitra, nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahagagana izay ataon'Andriamanitra, mahafantatra an'Andriamanitra kanefa tafalatsaka ao anatin'izany fanompo-tsampy izany. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy-pijangajangana no nampany azy, izany hoe ao ambadika an'izany dia misy fanahy ratsy, satria ny fanahy-pijangajangana dia fanahy ratsy, ary izany no manosika ny olona, izany no mampirisika ny olona hijangajanga amin'Andriamanitra. Ary niza izay rehetra manaiky, niza izay rehetra manao izany na mankasitraka izany dia tsy afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'izany ihany koa ny mpanao fanafody gasy, satria voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe aoka tsy hisy eo aminao izay mpanana ody, mpanao sikidy, niza izay rehetra mbola manontany manantona mpanao fanafody gasy na makasitraka izany dia tsy afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ratsiana lehibe ao anatrehan'Andriamanitra izany, ary tadidio tsara fa tsy afaka monjy ny olona fa fitaka sy lainga daholo ny ao ambadika an'izany rehetrarehetra izany. Amen. Ary eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa no hidirako kely ny amin'ny hoe aoka tsy hisy eo aminao izay mpanontany amin'ny maty. Mampalahelo dia ny vahoaka malagasy dia mangataka tsy hodrana amin'ny razana. Ny razana nery hava malala dia tsy afaka nihita ianao. Izy rehefa maty, olombelona tahaka anao ve dia afaka monjy anao, fa na ianao ara dia mahalala tsara ianao fa mba manana ihany koa ny hoe ny famonjenao na hoe ny fitadiavanao famonjena amin'ny hafa. Dikan'izany dia olombelona tahaka anao tsy afaka monjy anao, ary maika moa fa hoe efa maty le olona, tsy afaka monjy anao maty, ary ny maty dia tsy afaka andrehanao, ary ianao ihany koa dia tsy afaka andre maty.
tsy misy ifandraisantsony ny maty sy ny velona, fa izay rehetrarehetra miaina ao anatin'izany dia tadidio tsara fa fitaka sy lainga izay rehetra mety milaza aminao fa mandreanao maty, ary maty tsy afaka anao na inona anao. Eto dia te hitodika manokana amin'izay rehetra mamadika na makasitraka izany. Izany dia fahavetavetana eo mason'Andriamanitra. Izany dia sakana tsy ahafahanao miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ka izay rehetra mbola manao izany mangataka tsodrano amin'ny razana, na izay rehetrarehetra manao famadihana dia atsaharo. Raha tianao tokoa ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia atsaharo izany fomba fanao ratsy izany. Rehefa maty ilay olona dia nifalianao, azafady, rehefa maty ilay olona dia nitomany ianao na alahelo ianao. Fa rehefa fotoana nataona vitsy aty-aoriana dia handihizanao, izany dia fihetsaram-belatsia, ary ao ambadika an'ireny rehetrarehetra ireny izay mampirisika anao handany harena, dia tadidio tsara fa ilay ratsy. Misy fanahy ratsy ao ambadika an'ireny rehetrarehetra ireny izay mampirisika anao hanao izany. Raha misy ny tokony handanianao ny harenanao, handanianao vola, dia zarao amin'ny mahantra. Fa raha olona ninao, ampifalianao an'ilay ratsy, satria rehefa mifaly sy mandiha ianao dia tsy maty mihitsy, ny maty tsy afaka andrianao. Dikan'izany tahaka ny zavapoana ny zavatra ataonao, fa ao ambadika an'izany anefa dia ilay ratsy no mandiha sy mifaly. Ka dia mino aho fa ny fanahin'Andriamanitra hampafantatra sy hampahalala anao ankehitriny, ary hanatsahatra izany ianao. Andriamanitra dia mpamindra fo, Andriamanitra dia mamela heloka. Rehefa miaiky tokoa tsika ny fahadisoantsika eo anatrehany dia mamela antsika tokoa izy, ary izany indrindra no nandefasany an'i Jesosy Kristy. Ka dia amin'ity androany ity dia ny fanahy masina ny hampiaiky anao hatrany, izay mbola mety heloka fahadisoanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia manasa anao hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay ray tsara indrindra ny amin'izany teninao entinao mananatra na izany, satria matoa mbola afaka mandre izany ny sofim-panahinay, dia satria tena tianay tokoa ianao, tena tianao izay mba handovanao ary ho piray lova amin'ny Kristy Jesosy. Ary mino tokoa izay fa Jesosy Kristy dia tsy tonga hitsaranay na hanameloka anay, fa tonga hamonjy hanafaka anay. Ka niza izay rehetra nampandrenesanao izany teninao izany, Tompo, dia hanafaka azy ianao. Meo etaeta izy ny ho afaka, meo etaeta izy ny ala amin'ny ratsy fanaony. Faok'Andriamanitra mba anao izay mahafaly ny fonao, ary nampafantarinao anay androany fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsy nitsinona fa ianao rery ihany no Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsotoa. Ao aminao irery ihany misy ny famonjena anay sy ny fanafahana anay. Ka dia tao mihino izany anarana lehibe izany, tao mihino izany Andriamanitra lehibe izany, izay dia ianao Jehovah Tompo maro. Ka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany, ary misaotra anao ny amin'izay rehetra resenao lahatra androany sy rehetra fanao, ka mifoninahitra rehetra ny ety ho anao irery ihany. Amen.